Dia ahoana ki? Maman, fa aviezako ty ianao. Avy nitady izay mahasoa retsy fa ahoana? Nitady anga papa? Efa nomenomenona be mihitsy izy hoe nakaiza hono ianao. Zany? Nga koa nareo tsy mba mihera rehefa hivoaka. Nga kosa moa dia voatery hera foany. Ararotinao mihitsy mantsy papa no izy malemy io ry maman. Fa ararotiko ahoana koa zanga kigadraka ho gejaina lavaty foana. Zany moa mahavady karana anao koa. Fa taiza aloha maman no miaingo fatratra ery Sambola. Io aiza amin'ity taona efa mandrosokory retsy findriko zany. Avy eny Tovotany kiza io Tovotany? Naninona tany? Nisy tany nijereko izay ihany. Tsara sana raha toerana. Sady efa misy trano aky fa azo atsaraina atao vila. Fa hatramin'ny oviana indray hono madamo Katiny tia mipetraka any ambanivohitra ka hitandry ihany fefa melehibe ny tenako. Oay, tena i papa ty ry Karenina. Lozako aloha ndray fa mila izy. Mendalana ry mamanko. Andry, fa andeha ho aiza sahady koa ty maman? Fandry ty nga polisy ka. Aizako izay aleko dia mila fantarina avokoa. Sa kosa mpiambina? Mampalahelo aho papa ry maman avelanao rery foana. Efa nera taminy kia. Ary na tsy mihera aza dia efa mahazo alalana satria fotoana fanaovako volo izao. Any amin'ny madame Mirana ihany ve sa efa nifindra ihany koa? Izy ihany ka. Zay roa vavy ngeky efa ela ny mpinamany. Mifampihinana ny mata sy ny masaka. Dia mandeha any foana zany mahataraiky hariva be any maman isaky ny sabotsy io. Maninona koa moa nefa raha tsy mandaingy? Fa tokony andaingana ve zany ozy kaly? Madame Mirana nge maman vao nifanena tamiko omaly maraina dia nanontany aho hoe aiza hono maman andriny tsy hita foana. Tena tratra marina ny laingabe ako. Sady ianao aroa nefa 3 herinandro izay tsy nandalindalo tany amin'ny ntsony. Aleo ranga elana fa hiboraka eto ny nafinina. Ilozako aloha ndry fa miandry izy izay. Mety nisanky tamindry izy. Matotra be ary iziko. Maman andraso aloha Asa ihany izy marina. Raha aloha andeha andro dia atory fa reratreraka kosa ny vatako izany ka. Nampanampy ray aza mantsy tsy misy tavela fa roany mamono daholy. Itodam-pamily sisa mba tafaty zanona. Oay, tena atoandro be marina vao afaka tany amin'ny banky. Loza koa ny nafitsiko mamanko. Pangaroa tapitrisa be izao ny vola papa tao amin'ny kontiny. Raha fantany angamo izao dia asa fotsiny mba manao akinanga kongery maman izany. Dia inona ary izany nampiasany an'ilay vola? Ohatray, fa inona koa no mahazo anareo ry madama? Lalana malalaka be io? Loza marina fa tsy nandeha tamin'ny intsy ny moto ako dia tafalatsaka tao anaty fotaka. Feno lobaka ilay tovolahy. Tena tsy rariny koa izao ry madama. Fa madama anao ahoana koa Raha sosoriko mihitsy ty kasika ty. Mbola mademoiselle tompoko fa tsy madama velively. Mazava? Azafady fa zavy moa nahalaly. Oay atsara taren'olona re izao. Maranidranitra ohatran'ny karana kely izy izany. Ay ve misy tovovavy manja be ohatran'izao eto manjaka andriny Zay koa moa vao amam-bolana ny tonga teto fa dia tany Antananarivo tany foana. Maty ravina. Ary mba ianao andehanako fa maharikoriko ka. Ty zako ohatry ny atala. Variana be teto mandinika azy. Tena manja lesy ridelany ty tovovavy ty ka. Laniko 100 mihitsy ny amin'ny rehetrarehetra. Fa ny indro kely fotsiny dia ty toetra manambanimbany be tsy maninona rangahy zany fa hazovana ny toetra ratsy
Fa le rangaty ve marenina sa tsy mahalala teny gasy mila ho andehanako fa zasakananao ny lalako. ao aky mba miolarana fahako mifandray amindria. Tsy gaga akory karenina ka milara ny findayany an'izao body sy adala rehetra izao. Veloma ianao. Andray Dri, efa tonga dada? Nody aloha ary sy andro any Fa misy inona? misy zavatra ho jereko izay any amin'ny tranompaty rehefa avy misakafo. Ary fa maninona kosa ety toa feny fotaka be ny lobaka se. Etraketraky ny olona nisy tovovavy mitondra moto scooter zay dia nipitika taty amiko le raha mipotaka. Izy koa moa variana be. Tratra ny samy variana zany nareoko. Izy moa variana nijery an'se se kosa sondrina nandinika anazy. Aiza koa fa izy mihitsy maty arika e. Manana olana angamba izy iny fa kizintina be mihitsy. Fa izy eto Manjakandriana aloha zany e. Tsy haiko aloha ny ray aman-dreny fa Karainina hono ny anarany. Karainina? Ohatrany tsy fantatro koa aloha zany e. Rariny be ka. Tsika koa nge vao afriana ny tonga teto fa tany arivo foana e. Fa hono Ahoana ry se? ohatrany maheno ateo hoe ho any amin'ny tranompaty. Tsy azoko fa misy inona. Loza ry se ana fitsika ry zalahy tato ato Fa ahoana? Efa olona 3 sady zay maty. Fa matina n'inona ry dada? Tsy fantatra mihitsy fa mbola tao fizahana ny razany e. Araka ny vaovao nambaran'ny brigadier tamiko dia fatin'olona roa ny tampakakitay teny avaran-tanàna. Lehilahy sy vehivavy le izy. Tsy fantatra na mpivady na mpianadahy fa any mahita anazy e. Teny anaty ala ve? Teny hono e. Lozako aloha se fa sotaraiky ety any ny diako. Mbola tedavina mantsy ny avany maty. Mahita ny rariny ary. Mandrosoa dia mipetrapetrahinao madama. Misaotra tompoko. Manahoana ianao andriamatoa commissaire? Salama tsara ka, misaotra anao. Ianao moa madama ka ty vadiny monsieur Karim metsy ampidinom-balahy? Eny tompoko. Ay, tonga soa ianao. Azoko fantarina ve tompoko ny antony antsoinareo aho ety amin'ny birao sa? Za maika madama. Dia volaka lava ny kilalao mbola ho ela. Somary lavalava ihany mantsy ny resaka ifanaovantsika eto. Ka aza tao ela fa maika Tsy ianao velivelo mibaika anao amin'ny asanay madama. Azafady nge brigadier, mba raiso tsoratra avokoa izay valiteny ty madama ty. Efa mandray ianao? Tsara be. Momba ninona re? Aza hitako ka mahakasika ny fahafatesany ry ny dondrony re. Variana be ianao madama. Anomboka ary ny famitorana. Miangavy anao mba hamaly ampahatsorana tsy misy lainga. Miaino anao tompoko? Ono ny asa tao aminao marina verandry tefy solo sy iaingo ny rina manana izay antsoina hoe tefy sy manana. Ie, fa ahoana? Efa renao moa fanody mandra nge izy mivady. Ahoana tsara? Zany e. Avy nijery ny razany zay omaly dia fantatra fa maty nisy namoana izy mivady. Am'izay dia tamin'ny fomba feno abibiana. Fa ahoana commissaire? Ngatsy loza e. Nisorindry tsy mahatahotody ny fony dia rehefa maty nefa tsy nohaniny akory. Andray? Tena misy mpangalatra taovandray zany zao ka mila mailoko. Io ange tsy maintsy sotratra foana e. Tsy fantany angako amin'ny sera fetrarivo. Mirehareava aloha ianao zao fa anjaranao indray ny manaraka. Mihevitra mantsy mimpamon'olona fa tany tsy misy fanjakany ty Ka zay ihany ve no ilanao any commissaire fa ohatrany efa mivoana nge zany resatsika izany e. Anisany daholo zany madama. Miala tsiny indrindra aloha madama ka ty fa tsy lavitra anao ny ahako Andray? Fa nahoana kosa? Anao angabo zany madama e? Ie, tena ny zanako ty miantso ty. Azafady vetivety Ndoza tsizy. Miala tsiny indrindra re commissaire fa voatery tsy maintsy andeha Fa misy inona madama? Tafiditra hopitaly hono ny vadiko e. Tena marina ve zany? Fa tokony ho vazivazy le ozy izy ianao. Fa naninona nefa e? Tsy nanazava koa le zanako fa tonga avy aty amin'ny hopitaly ozy izy fa manao crise be indray papa. Efa fanaona angano ohatran'izany. Rehefa misy zavatra mampalahelo azy dia mihetsika io aretiny io. Ay, omendalana ary ianao e.
tsy mbola lalama nefa ty raharaha ty antso anao indray zahay rehefa salama vadinao dia mirary fahasalamany e. Misaotra tompoko, mandra-peona daholo. Eny ary tompoko dia misaotra namaly ny antso. Ohatrany tsy miala amin'ny madama iny ny ahako a. Ny ava maty manizingizina mafy fa tany amin'ny madama ka ty foana izy mivadiny ny asa nandritry ny 2 taona angarangidina. Tsy ho maintsy ho fantatry ny mariny. Fananina kipa pazana ry Karina. Maman mihetsika indray ngeny aretiny. Fa nisy inona kia? Loza ngery maman e. Fa ahoana? Tonga tany an-trano madame Mirana. Naninona tany aky? Nitady anao e. Fa tadiavina atao inona hono za? Manahirana ihany ny laza sy tia kanefa voatery afa tsy efa manoatra. Aza hitako ka nanondrana indray iny Mirana iny. Te ho faty angaha. Tantarako lasoky fa dodina mafy ka hitany maman nitady anao madame Mirana fa hoe misy vola no ny aty aminao. Iny angaha efa ho adala. Taiza koa ny nanana ny vola? Tsy haiko aloha fa izay no lazainy. Toa hoe vola 2 tapitrisa be izao ny raminao taminy. Ndre katy eo. Dia vitany madame Mirana ve? Iny aloha dia tsy maintsy anaty lisitra. Efa nilazaiko fa tsy azo ambara amin'izy mianaka nefa dia mbola nilazainy ihany. Tena mahavita ianao maman ka. Fa dia nataonao inona daholo angiza ny vola izany nefa ne papa manome volanao foana e. Mandainga aky Mirana. Za kosa aloha tsy teny hoe nindramiko ny fidianana omby iny. Tamin'ny voalohany mantsy dia omby ny sorom-pandraisana. Fa mandainga ahoana nefa izy e. Efa ela ange hono io vola io nindraminao ozy izy e. Rehefa nitaky azy matetika hono izy dia tsy nandalindali tany amin'ny tsony ianao efa ho 3 herinandro izay. Na indry na tsy dia tsy marina izany. Izy aza no nanako dia ataoko hoe anananao izy dia izy indray izany izao no naka ny vola mpapatao amin'ny kontiny tany amin'ny banky. Tsy mahateny ianao a. Tena tezitra mafy aminao ange ho papa ry maman e. Raha voataitra io dia isafoka eto raha mahita anao. Ary kiala koa izany mba mianatra ny midikiditra amin'ny kilaoty tsy atonina. Manina raha ny fianarana natao tsara e. Ataovy izay afaka bakanao. Hoay, mivoaramena be ny masony maman marina. Fa maman ve ty e. Toa mikendrokendrona tampoka teo koa ny tarehany. Maman andao aloha hivoaka fa intaminy ny dokotera izaha amin'ny papa. Sady efa mikofokofoka koa papa izany. Saka ratsy marina. So ihany. Ianao koa nge sombonaiko manandraka andran-dozy. Dia ahoana ry zay? Ay tonga dada. Fa maninona ny hariva be vao tonga e. Neveriko fahatory any mihitsy. Seko mba mahatsikaiky. Maro ny zaniko. Atory any ave dia tsy teny e. Sady aiza koa ny atorinao ny birao ao e. Vazivazy zany fa nanahoana aloha momba n'le raharaha iny e. Tena tsy mahakomiseranary sety indray mitoraka ty a. Fa ahoana ry dada? Ka alifantso be le aiaiko aty toniketrika an'ireny von'olona ireny. Fa nga moa tsy hoe efa tratra raha velo mita sy ny namany. Efa nigadra ny tsy hafa mihitsy ireny ka. Fa misy dahalo ambony latabatra eto e. Zany a. Dia iza ry dada? Le madama ka ty vadin'le karanalahy iny se a. Aiza ve ka niasa tao amin'ny foany ireo no maty am-perinasa araka ny nambarany fianakaviany maty. Dia sarotony be io madama io ary misy zavatra hafahafa hitan'izy roa ireo hono. Dia zavatra hafahafa inona kosa izany? Tsy sany hono izy mivady fa so atody miady amam-baty ka ifiteran'ny rambony eo. Zary se mino fa mpangalatra taovin-dramatoa iny a. Tsy azoko mihitsy izany ry dada fa aza vao tsara aloha. Toa hoe voaroka hono izy mivady fa nafantatra ny tsy ambaratelony e. Teny andalana ody anga hono zareo no niantso telefona ny tany ambanivohitra. Ny andro ny avy mifatsy tonga izy ireo dia izao. Dia inona hono le tsy ambaratelony izany? Hoentin'ireo ilevona ry se zany a. Tsy navelan'le tsy mataotody mihitsy raha tsy maty ny olona nalala ny asa ratsiny. Raha zany ange zany ny izy dia tsy ho hita mihitsy ny mariny e. Aiza ry se no isy marina telo ny tany zany a. Mananjina nge ny ainy e. Eny e.
fa ono fa maninona zany raha zahana tsara fa mety misy diatana nge am'ireo razan'ireo raha izy tokoa ny navandozy efa antala-pizana mihitsy ny dokotera sy brigadier fa raha pitso maraina mandray ny valiny so mahatsy mba hirika-lalàna ny mariny zany sady efa nainga raha-pitso tolakandro koa ny fiara hitondra ny razana ay zay aloha maman fa andeha hivoaka kely za fa ho aizy indri anao devoirana amin'ny mpiara-mianatra aminay ako mety raha riva mihitsy aho vao tonga fa any misakafo mpiara-mianatra zao kosa dia mpiara-mianatra rehefa mamankoho ka la hony zavavy vehivavy rehefa mamankoho zany ay any amin'ny rikala nomena nge zany ay ve indriko moa tsy miteniko tsy manino indrina dia atory ihany azy zany ve misaotra maman ary maman zany koa nge ohatry ny voky zaky edy foana fa raha riva vao mety etsena kely a raha riva indray ve vao etsena amin'iny misy zavatra moramorako zany ve alan'ny volanao fa aza mampiresaka kory maman fa tsy fa ilozako aloha maman fa mbola andeha tongotra koa za io fa hoana simbagna ny moto andry vako ny kodiarany dia mbola nampanamboariko etsy amin'ny Monsieur Célestin ka manina raha mandeha fiary resao doda anatitra anao nga maman andeha amin'ny arivo io tsy hitondra fiary mba andeha tongotra kely aloha fa reraky ny fiary dia aleoko ry maman mandeha tongotra koa tsy lavitra koa ngety misy andro nomeny milamba be kosa zara voaray amin'ity asy ty raha ny fahinoko an'le feo an'le PDG aloha dia olona tsotra sy azo ifandraisana tsara zay koa moa mbola tsy niona fa ny sekretera ny nandray ny fangatahana asa nataoko efa ela tokoa izay nandefasako azy zay fa zao vao mba mivaly oay fa iza koa ty tovovavy lava volo be mandeha amin'ny lohako ty ohatra mibikabika n'olona tsy vaovao amiko zany ndraso andraso loha hoe ajanony ty fiary ty salama mademoiselle oay to salama mba miavy nyty tovovavy tika tena karainy ty izy mihitsy io na dia manao solomaso mainty aza hinona koa ary ny andinitiny anyty tovolahy ty tsy mipy mihitsy ny maso mijery ana ary ohatry ny fahitako zany nge izy ty taiza re ay le voany fotakiny ty oay variana be teto fa hoaiza kindry ao miakara dia ho ateriko ndao aterinao eno oko zao fa hitako ny lalany misy mesage tonga ty to mesage ny nomena hinao ny zany lazainy dia tsy maintsy hiaraka amin'ity olona ity zany ay za sisa hony ny andrasana fa efa tonga daholo ny mpiray vondrona amiko raha koa moa varindresaka tamin'ny maman ok miakara fa tara eo ingendry aleo ranga hiakatra andraso aloha fa voaiko ty zay ao miakara indre mingavy mafy mihitsy ty izy fa aleo hiditra ka ary to tsy miresaka mihitsy indry zany sa menatra variana be sa mbola menatra n'le tamindray andro iny fa nisy inona moa tamin'izany mody adala ve karaina sa tena tsy matadidy fa taiza koa ny nahalalanao ny anarako hitandry tam'le ny onantsika voalohany iny akia za tamin'izay ny osopotaka be azafady rehefa tsy faniniko menatra anao inona moa tokony hamenatra andry tsara fa natamiko ianao na dia ireny aza ny nataoko anao mifona re raha misea zanga moa mba mitana lahelo amin'ny karainy oay saika tianiko marina dilanina kiny anarako atsoa fotsiny hoe dilanina fa ohatra ny hoe antitra be le ramose falo mahafantatra anao dilanina ahoanaky ho raisiko namana ianao manomboka izao zany
Za nge tsy miavin'izany fa tsy avelan'ny papa mifandray amin'ny tovolahy gasy raha mbola velona eo izy so do nivadika fifandraisana hafa teratany karana mantsy papa ka tiany raha mitovy aminy no andefy mandroko. Hay ve zanaky monsieur Karim ndry ty? Hainao nga papa? Tsy fantatro ka. Resahany dadamiko matetika fotsiny zany, indrindra fa madame Katy reninao. Zany? Fa maninona hono maman? Lasa mivavako marina. Ve ka zanaka zany madama mapeka ny dady zany ty tovovavy kanto dia kanto ty. Tena tsy naposiko. Dilanina, eo alolo eo zany mihitana. Fa hono angaty ny fianaranareo? Anka, andeha araka anao devoir za sy ny groupiko dia aty amin'le namako no atao. Ay. Eo aloha eo ry Dilanina. Ok ary. Eo, misaotra betsaka. Tsy misy saorana kia. Karaina, azafady ange mahaverena kely. Ay, fa mbola misy inona koa e. Misy zavatra adiniko ve? Dia inona? Adindrinona no miana lehilaharana. Sa mbola matahotra ny papa? Enao koa. Omeo anary ny telefonanao dia soratako ao e. Dia mandefasa mesazy foana alohany antso Makany be zany fa raha manao Facebook ndry dia omeo any anarandry e. Mety zany. Jereo ary no hoe Karen Skim. Ok, rasoara aloha. Io ka. Tsara be ohatranao ihany. Misaotra betsaka. Salama commissaire. Salama madame Katy. Fa inona foana ty fiantsoana lavy ty ringa commissaire? Angamo tsy efa niteny taminao madame Katy fa mbola iantso anao Na dia izany azy efa matetika loatra. Ka matetika toraka izany koa nitranga hitako. Vao maly ariva tokony tamin'ny enora teo eo zao nisy faty hitako. Dia inona moa nidirako amin'izany? Isaky ny misy maty zany dia izany mpamoan'olona. Sahako no manizingizina aminao raha matoty fa ianao no olomeloka. Vidinao lafy izao fanendrikendrehanao azy zao commissaire Misy proof sy vavolombelona nge namononao any madame Mirana. Madame Mirana? Aza mody adaly ianao madama. Tsy misy takony izay tsy ho hita na miafina izay tsy hiseho. Noho izany dia voatery izay tananao. Nahoana mihitsy moa? Eto indray dia tsy misy azonao tazomina izany. Omeo aloha ny proof raha tsy izany dia ho toriko ianao fa manendrikendrika olona tsy meloka. Avy dia tsoro madama mba tsy hasarotra an-draharaha. Taiza moa ianao maly ariva. Tokony tamin'ny 5 ora teo eo. Ahoana koa ary zany fanontanianao zany? Tsy tokony ho any an-tranonay ve izahay? Aza mandainga fa nisy vavolombelona nanatro maso angianao e. Ka maninona ny tsy entineto izany vavolombelona sandoko izany ahitantsika azy? Miandry kely aza maika fa ho avy any amin'ny fitsarana tokoa izy. Saingy mbola miala nenina aminao izay mba hamora kokoa ny sazonao. Ento izay ho entinao fa tsy misy mikoso maso aminao velivelona ety rehefa tsy meloka dia milamina ny saiko. Malahelo amlaza aminao madama fa voatery hitazonao aty izay mandra-pahitana ny olomeloka. Eto indray dia tsy misy anaovana raha matahory izany ka. Ka inona nefa ny nalehanao tao amin'ny madame Mirana maly ariva? Tsy nivoaka taony ianao raha tsy afaka fiafakadiny ary tsy nisy olona tsony taorinanao. Niandry amin'ny madame Mirana niditsena toy ny fanaony le vavolombelona nanatro maso fa tsy nivoaka izy. Farany dia niditra tao io olona io akory ny atarany fa faty ny vatanany tao. Tsy za zany fa ngamba olona mitovy. Ilozako nareo fa mandrebireby fotsiny. Mandidy anao madama tsy voaka eo raha vao mandingana ny varavarana ianao dia namanao fonja. Io brigadier mba tazomy vehivavy io nalemy ohatran'ny niana amin'ny brigadier mamy. Tsy vao azony akory madame Katy. Nazako ary zany ohatran'ny rano araraka fa ahoana ngasy tsy mbola matory foana ka. Efa misivy sasany alina nge zao Mbola misy zavatra ataoko izay ry dada. Voaray tamin'le asa ihany nge zahay. Sady tsotra be ny lehibe anay. Arabaina ary se zany za koa moa zao vao tonga nikaroka ny marina tsy mora. Fa nga tsy mbola nahita mangirana foana dady. Vao maika aza takonako. Nga fa ahoana? Tsy haiko rose fa tao manana hery hafahafa zany le madame Katy Fa hery hafahafa ahoana kory dada? Ohatran'ny mahaliana izy zany tantarao Rehefa no ady adiko izy dia nanizingizina fa tsy olomeloka. Aiza koa ry dada nisy olona itsotra marina aminao zany raha tsy hoe efa iova nga. Aza tapahanse aloha ny teniko
Azafady ary. De tapaka ny hevitra fa azoniko izy aloha mandra-pahitana ny tenana vandoza. Loza fa tsy naray tena ohatran'ny olona toran'ireny zay explika de many. Tsy azoko. Ino ny saingy efa ho tantaraiko anse. Mihaino anao ary a. De zay ry se efa mihamana-hira ny ty raharaha ty. Ary maninona mora entiny eny amin'ny fitsarana le vavolombelona. Tena tsy mety izy mahamono ny aina ka tsy sa izy. Raha matoa mampalahelo kely mpivaribandro tsy ampitany coiffure mirana nge zany. Fantatro io raha matoa io fa somary efa lehibehibe ihany izy. Ay, fa inona koa nefa nidirany tao madame Mirana. Naninona raha avy de nody. ao ny seza sy ny latabatra fivarotany no apetraniko. Raha be zany a. Ary efa hita ve ny dia tanany na zavatra hafa ampiamaritana ny pirofo. Apitsondray fa niditra lalindalina ao ny fizahanako. Tsy karitry ny dokotera fa ohatrany dia tanana hafahafa no hita tamin-drazana. Dia tanana hafahafa ahoana akory dada? Toa hoe dia tanan-biby. Biby hoe? Ie. De biby inona? Ian'ny sefa zany? Ie. Ohatran'ny fiona zavatra hafahafa. Tena tafiditra jiolary sy ato anaty tambohatro zany a. Aiza moa le baziko teo? Ty eto. Jiolary very dada de isy feom-biby hafahafa ohatran'izany a. Ary hoaiza nareo zany ivoaka any ve? Aza makandry dada. Inona ry seny maha-polisy anara ilavilefina. De tandremo ihany ary fa mahery tsy modo eny ange tsy ela velona. Sady iza malala raha valifatin'le madame ka ty zany. De ho izy tokoa ve? Sa iza malala ho a. Tena fetsy ry zalahy fa vato lamba azo an'izany koa ny ity. Naninona raha mafy tsy nandositra fa niandro teo. Am'izay de nalika tsy naninona azy ny soparana. Mampalahelo ary eky sary dada. Mivilana mihitsy ny lohany. Ny tena loza ry se de ty kaikitra teo amin'ny tendany a. Za mino fa biby tokoa ny trokany rany. De inona nefa hono ny biby anaikitra alika indrindra fa alika malala baiko no irony fananam-bazary rony. Biby lehibe de lehibe aloha ny fahafantarako an'ilay kaikitra e. Angamba biby olona. Biby olona? Andre, ary andeha hivoaka angamba mao miomakomanoko izany. Arivariva any angamba kifa mbola nao zavatra kely aloha za. Fa ho aiza no hariva vao hivoaka nefa e. Misy lamba hojereko aky ena tsena. Ny hariva vao moramora ny vitany. Aza de mampimehery mamao fa na ny lamba rehetra eny an-tsena aza ve tsy ho azony volanao a. Gaga mihitsy ange ny mpiara-mianatra aminay fa hoe deba be hontsika e. Teneno ry zareo hoe mianara tsara hono hoe de tafita ohatran'ny mamanko. Karamba zany moa ka ninona. Fa inona ndraika? Nga moa mamao nianatra tsara ka. Toko ty kilasy faefatra teny amin'ny ambaratonga faharoa mamao ny ala nianatra fa hoe nodimandry bebe ny taizanao. Nga moa ki voatery ny fianarana ny malasa lavitra. Ka zay indrindra mahoraka be eto an-tanàna fa manao sorona hono mamao de zany no mahatonga anao manan-karena. Tsika hono mantsy ny tena misy atao eto. Honon'olona ki zany a. Papa ny nanaka tao de nivoatra koa ny fiainako raha vao nivady zay. Ahotokodany mamao ndresaka. Everiny fa tsy karitra angamba ny endriny ova be io. Mbola ho fantatro ny marina mamao fa aza manahy manomboka an'io ny fanaraha-maso ataoko. Tena efa reraka zany marina. Voatery nandeha tongotra satria efa tsy mahasoto intsony dota. Raha mbola taonao any aho izy dia ambarako amin'ny Monsieur Karim ianao. Enjany tika. De hiala nefa indrisy fa tsy afaka mandrakizay. Raha vao mitidika ny ala avy de fahafatesana ny tambony. Ty eto le vatolampy be. Matahotra sahady azany. Iona le biby lava be misy vahiny Efa letinao ve les soins
kolamena miaraka mifona fa tsy nahatondra kola sy mitondra fiara dia tsy afaka mitondra kola fa le toka nentiko ararao indro ary tompoko voaray mahatateraka iraka amin'ny mpano zany manasotana faharoa mialohanay sorinaina efa maromaro ihany ange zay nataoko sorony zay tena ngafa ady amin'ny fikamanatsika maneho efitra noho izany efa fantatrao fa sorotana faharoa dia senao mila atao sorona fa azonao ve mampatahotra be ny feony efa eova biby lavandray le aloka mainty be tio zany misy tambony daholo fa tsy hoe mandeha ho azy tadidy koa zay sainao satria ianao mpifatotra aza mieritreritrangala rehefa misotro hoe elabe zany fararotazao mazazao resaka fanaovatsika sotroy aloha ty rahatirony kazao ary maraina be am'ray sasany dia mila rantena kanovaty sakafo ko am'zany vadiko tiako ange iny sady very foana fa tserana natao fanjakazonao mifona re tompoko mba mangataka olo-kafa rehetra mety Smetka. Anao enao satsy anao e. Za mahita la irana fa enao ijenjany amin'ny bezahato fanako. Nanenenako vonona re ahy e. Matitenako raha tanteraka soroniwa dia mitombo herin'ny ty afaka manjavo fa raha tsy vita dia zao entiko manaraka ananjy vavitokana are mifona fa vitako io e zany mianaka teanao rianina angamo ty voninahitra isan'ora tsisy famarinana ny tambony dia ny fahafatesana nanjavo nisy marina dia inona re no ataoko e tsy maintsy mody zany manenjika ny orany meny io so dia ny vatany karenina ny vataniko aho tsia oay efa mihoatra 10 minitra no misasakalina mitara zany satria lavitra be ny lalana tongotra avy aty ary inona koa ty tamin'ny manaloka mainty be ty indray le fa naratsy manova ho biby iny misafotafota rano nify maneno ohatra ny alika ty miazakazaka tao sovaly maty papako misera mahagaga dia tsy nisy jola tafiditra korona hoe entana foana mahagaga dia mbola nihidy be ny efitrano zareo tamin'ny zananatitra sakafon'ny papa ary reninao taiza tazako avy amin'ny varavara-pitaratra fa nisona be teo amin'ny tapito eo izy nivokona kely papa kosa ny tsy raratany anjorotrano lozy efa nandondona mafy avao tamin'ny mamana moana raha vao nivonitrano dia nikoropaka namantsy amin'ny papa za mamao kosa ny anahana fotsiny teo dia afaka 3 minitra angamba vao fantatro fa maty dada dia
dia izay avona natona ny mamao ny tsapitany aminy. Toy izany fitataranao? Tsy dia nisy ianareo komisera fa iny izay miantso anao telefônina iny. Avy alao aloha nazavy zato madama kely zato fa misy zavatra tiany ambara mihitsy. Karaina tompoko ny anarako. Karaina? Ty angamba lelo lazainy ty lanina ka. Ay ve ka zanaka ty vehivavy tsy mifatotra ovany ty izy mahafatifaty kely ny zanaka io? Aza miteny tsony ry fa manetsika ny alaheloko ka. Mampisoaky. Zao ny atao aminay. Tsotsotra tsy mitovy any aminareo. Mahafinaritra be ary atiako. Zany ve? Tiako be ilay zaridaina. Sady feno voninkazo manitra maro loko. Ny anay ny mpikarakara an'ireo fa avelony. Zany? Fangany ininareo efa maty. Azafady raha be fanontaniana. Tsy maninona ka. Vao haingana izy maty. Azafady na mofoda mandry ty lanina. Tsy maninona ke fa fomba piainana zany. Ao aloha mandrosoa fa aza mihafahafa inona ary ty. Ka aleo ngamby eto an-jaridaina eto ihany fa maninona ny tsy androso? Vao samba ny tonga ty aminay ve kindry dia tsy hiditra ao an-trano akory rehefa tonga any koa nge za dia anao ohatran'izao e. Ka hitady any dadanareo nge ny tena antondiako e. Nasaina ka ty an-trano efa nafarana ihany zany fa adinika kely fotsiny ka. Andrasa eo nisy famorava aloha androany. Dia miandry azy azy zany koa. Fa aleo eto an-jaridaina eto ihany ny andrasako azy fa sao dia mahasari-piserana amin'ireo mpanampinareo reo koa. Zay mety amindry ihany dia mety amiko e. Fandrasy vetivety ary aloha irahako aka zavatra hosotrotsika eto ravo. Mendalana. Way, komisera sahady ty tonga ty nefa sa mbola te hiresaka be amin'ity lanina. Rehefa avy mandevina amin'ny papa mantsony ny amalina ny fitiavany. Dia ahoana? Manahoana Karaina? Efa ela angandriny ny andrana tato. Ka vao teo any tonga. Ndao ary mandrosoa trano e. Ay tonga sady dada. Ahoana koa ary se zany. Za ngefa niteny tamin'se. Dia ahoana zany nefa zay roa mbola hiresaka? Manaraka ary senareo miresaka fa zava-dehibe kina ny fiainam-bahoaka mihitsy ny ilako anazy dia manaraka keony zany Dia ahoana madama kely Karaina? Sao fotsiny. Na ray antsy dia tonga. Tsara zany. Tonga maly moa nareo? Ie. Ka nanahoana ny tany? Ny lamina ve? Ie. Vita soma tsara ny fandevenana. Papa mantsy efa nizaka ny zoam-pirenena malagasy. Fa hono fantatry ny reninao ve hoe nakety hatrany ianao? Tsy fantany ka nilazaiko azy hoe ho any amin'ny namako aza. Le namako raha teo koa nge efa nilazaiko fa ho aty aminao da mandrarana fatesan'ny papa dia niteneniko izy io aza miteniteny. Mety be zany. Anomboka miresaka amin'izay ary sika sao dia mitady anao izy. Ka inona hono ny tena tiana ho fantatra fa afaka valiko arak'izay zava-pantatro e. Ny momba ny reninao mihitsy no manetidika ny saiko ka ilako fanazavany e. Hono mpivady efa ela ve ireo ray aman-dreninao? Eny tompoko. Toa hoe mbola vao 13 taona montsy mamao ny ona tamin'ny papa raha 17 taona kosa ty farany. Nifankaty be ve ry zareo sa? Raha nitsapako hatramin'izay aloha dia diso ty amin'ny mamao loatra papa e. Mamao moa tsy dia naneho fitiavana be azy. Efa ela zany rainao ny nalemy? Tsy dia ela ka. Voaingana ihany. Nanomboka tamin'izay mamao lasa niova be. Inona kiny zavatra tsy karitry indry niova? Lasa tsy dia tamana trano fa dia mandeha foana. Ary tsy vidy koa ireo fihetsin'ny niova. Maneho fankahalana kolaka azy. Ay, araka ny eritreritry indry inona kiny antony mety ivoahan'ny trano? Fanontaniana sarotra valiana zany komisera.
hatramin'izao ary mbola manontany tena. eo indrendritsika izao rendry angamba amin'ny fahafatesana ny sesisesy tato ato izay ko daholo ireny komisera. ny tena voamarika dia saika olona kaiky amin'ny madama ka tireninao avokoa izy ireo. Fantatro daholo ireo olona maty ireo komisera. Le maty voalohany ireny izao mpiasa tao aminay. Raha tsy fitondrana azy mivady tokoa maman aloha ny farany dia ndroany fa hoe nanao fahadisoana hono nefa dia olona sady nazoto no niasa tsara mihitsy angery zareo ireny. Zany ve? Nanarakaraka anazy madama Mirana mpanao volony tsy dia fantatra mazava ny antony namonoan'olona azy. Alatsiny aminao komisera fa tsy afaka lazaiko anao aloha ny olana ara-bolan'izy teo maman sy madama Mirana. Marina rehetra hono mantsy tsy mba filaza. Tovarina be ka renina misy zavatra fantatra momba an'izany anga? Ahoana ozy komisera teo? Anao angam'izany ana marina andrasa aloha jereko fa mety maman izay. Ie tena izy tokoa ty. Oui, allô? Ie sady kosa ve? Ay, maman koa tsy matoky olona. Efa hoe aty amindronomena ho azako. Tapaka. Fa manina ny tapahany? Tezitra be izy fa nitady atany amindronomena hony. Marina hoe dia any zany izy zao? Anony izy. Dia inona ny ataoko ringa komisera? Tenenao azy fotsiny hoe nisy dina le anao tampoka dia izy ve anaika an'izany? Maman nge olona sarotiny be. Indrindra moa fa za tena mahasarotiny azy mafy mihitsy. Mahaiza fotsiny miresaka kia. Ndao ary zany ry mandeha dia amin'ny manaraka indray miresaka na izany aza mba mangataka amin'ny fiaraha-miasa amindry izay mpitandro filaminana. Efa ny laharana azonanay dia ampandreneso avy hatrany raha sendra misy kitranga manahirana. Enero tompoko. Mandra-piona tompoko. Mandra-piona dia misaotra betsaka nanaiky ny fiantsoana taty aminay tsy lany akory le raha mboka azondry. Angatsy ny aonina resy karenina. Ny ao natao mba vady mihitsy izay fa mbola maika be ho nisiko. Fa tena tsara tarery sy ny zazavavy iny raha tsy izany ve zary dada ho taraika aminy tena tiako izy iny ka rovina mba angatantsika any amindreny any iny mandiny tsara aloha fa tsy fantatra mazava nge ny fiviny sy ny mombamomba azy fotopitoro tsara. Efa niresaka izay ry dada mety isy karana izy iny. Tsy izany mihitsy riseny olana fa mba tokony ho fantatra marina zay tena ataony'ity reniny ity. Iza no mahalala raha izy tokoa no mbadika ireny fahafatesana mahatsiraviny ireny. Fa ahoana tokoa aloha eniko tamin'ny docteur Simon nge fa hoe tsy olombelona hono namono an'ireo olona vao maty tato ato ireo Ay mo fantatrise docteur Simon? Mpiara-mianatra tamiko teny amin'ny ambaratonga ambony izy. Fa inona ondry seny namono an'ireny? Tsy mbola nolazainy anahy mantsy izany fa asa tamin'ny brigade mamy. Bibolona hono misy diana vangy maranitra be hono teo amin'ny tendan'ireo maty rehetra ny zahandry zareo. Tena marina ve zany? Ie. Ary ohatra ny diso indray zany ny ahako tamin'iny madama iny ka ty vo tena raharaha. Aiza indray no ahitana an'izany biby olona zany? Na dia tanana tamin'ireny faty ireny aza nge tsy tanan'olombelona Tena enjana tokoa aloha izany ka. Indry fa ivoaka angama moa izany? Ie, iaraka amiko ngandry sady nareo tsy mianatra tsy mianatra izay. Fa andeha ho aiza ho maman andeha hijery an'ilay trano eny Atovotanika iza. Za koa andeha iaraka amin'ny maman izany. Ka mandeha ana ary miomana aloha Ok. Fa hono ahoana ke? Hitondra antsika ve Doda sa maman ny hitondra ny tomobilina androany? Reraka kiza fa Doda no hitondra. Inona fotsiny nakako azy hiasa raha ohatra ka hoe anao patron be. Ilozako aloha ary maman fa efa te ahita an'izany toeran'izany koa zako. Ndao ary haingakangany. Manomboka eto ny fanaraha-maso ataoko. Tsy maintsy hitako ny marina. Falifaly ery ty zanako nefa tsy fantany fa anakaiky ny aiziny izay mianaka raha tafafindrany. Aza manasombonayko fa
Enao indray no isolo amin'ny maman raha toa ka tsy etsony maman. Maman, eny maman ve zavatra ianiko teo? Hoay, fa manina koto maman tojo miteny fa mifitirika mila ivoaka ny masony sady oatra ny mena be. Sa ve ny masoko no mandroro? Maman, ngatsy andeha indray e. Zay izy vao tonga saina. Fa nisy inona ary teto? Tsy enony koa ve zany le feom-biby nitrena teo? Inona ary zany mahazo azy zany? Ohatra ny te higoka raha be zany a. Aloha irahako kaly ty sao sanatria tara loatra ka ho izy indray no sakafoko atoka. Maman, ianao ranga mahasosotra. Ngaho tsy andeha indray tsika e. Mandeha ny ndry miomana ary fa za aloha hividy fanafody vetivety atsy ivelany azy fa ohatra ny marary tampoka aky ny lohako. Ay, mandeha ana ary. Aleo arahako mora avy ato ariny maman fa ohatra ny hafahafa be zany angeny fetsiny teo e. Androan'ny amatarako ny marina rehetra fenonao anahitra izay antarako mara. Naro aiza ry izy zany. Tsy mivoaka akory fa toa ny azakazaka tsy andrefatrano anao inona any. Aleo afainganina nyty fa misy zavatra tsy mazavazava mihitsy ka. Inona koa no andehanany maman any amin'ny tranona koa? Hafahafa. Efa mijanona eo anoloan'ny tranona koa tokoa. Aleo eto ambadika ty bariky ty no hitazanana an'izay ataony. Inona koa ty ataony maman? Fa taony sy tomony avy tao anaty fisolika la volondavenona dia andrekako io. Totsondromony amin'ny hoany lavabe ny tendan'le akoho dia mahatsiravina troany eo amin'ny tendany rany. Tsy mahajery tsony fa aleoko mandeka. Sao dia ho tratreto ka ho loza. Olona efa lindra io. Tsy ampoziko mihitsy ry maman hoe. Hoay, ary nakaizy maman teo. Tao nanjavina. Ay, nilatsaka tao anatin'ilay lavaka kely ty fiara ty. Tsy mivoaka ny fiara akory ty tompony fa lozany telefonina fotsiny. Ary ohatran'ny olona fantatro ange izy zany. Le komisera Maivandoa be iny indray ty. Fa anena ty ambany vohitra koa hony. Aleo aloha natonany iny dia ho hita eo e. Eny sea tonga avy aty ho ase. Eto miaraka amin'ny se toko mécanicien dia alainy se aty za e. Ie, simba ho ako. Sady latsaka tao amin'le lavaka fa kilavadavaka be le lalana aty. Angamba koa avy ny orana maly. Fotaka foana. Zery se fa miandry anse zany a. Le moto anse ny entana fa aza misahirana. Ok. Fa nahiniko tsy nitapahana mihitsy ny antsonao komisera. Madame Kati. Izy indrindra. Finina moa ty manakandalany ty e. Am'izay dia mitsivalana be mihitsy ery. Sa efa anareo koa ny lalana? Inona ary ty avy be ty e. Ny arahaba aza ve mbola tsy vita dia manao ena aloha ianao e. Salama ao matoa hitanao eto e. Ary akison ny fiaranao andehananay fa maika izay. So dia mba afaka miaraka aminareo koa fa simba mantsy ty fiara ty. Ataoko adaly ianao ka ho tezitra. Tsy misy olon-dratsy antry zany raha ngaty a. Zany moa izy io. Eny are. Misy sainany zany. Rasy fa ho avy eo ry zalam-panamboatra dia malalaka ny lalana. Sady efa tena maika be nareo zany a. Ijery tany zay sao dia heverinao fa hanao sorona eny amin'ny vatolampy indray e. Anga efa renao koa momba n'izany. Lasa marina ny vavako. Ary fa manina koa ary za tato ato ny petsopetsona milaza tsy anontaniana foana e. Aloha elany ty ka so dia ho raisy potsiny eto.
Dry, fa andeha ho aiza indry? Andeha ka-rivodrivotra kely fa manebotra be ato anaty tomobila ato maman. Nga ny ady indray nareo sy doda. Ny famaly kely fotsiny izay. Fa inona loatra hono ny anton'ny famalianareo? Ela be ve hono za? Raha mba zany moa ka ninona e. Ohatry? Zavatra fa mihitsy angamba fa tsy nolazainy tamiko. Ny tenin'ny farany fotsiny dia hoe hiala hono izy fa tsy mazoto hiasa intsony. Ahoana tsara? Zany e. Tsy tambatamazona koa izy e. Olona be dia be mitady asa io. Ndao any anaty fiara dia any miresaka e. Fa ahoana nga io tomobila io? Miandro mpanamboatra hono hibata azy avy eo. Ary ohatran'ny olona fantatra ange ilay mpamily azy io e. Komisery io. Izy indrindra ka. Ngamba tsy manaradia amin'izay lalana lehako e. Efa ho lasa dala. Aie, aza miraraha an'izany indray rehefa tsy ianao ny olomeloka e. Za mihiny fa biby olona na vitan'ireny. Atoandro izy mety olon-tsotra fa rehefa alina dia mivadika biby. Inona koa ary izany tenenin'ny Karen izany? Mahafantatra zavatra ity fa mody tsy mahalala. Dia sanatria ve nambaran'ilay gaigila io ny mariny? Ahita io avy eo. Miala tsiny ry doda fa voatery andefana ho any amin'ny mandrakizay aho. Ny matiano ny mantsy ny tsy miteny. Fa andeha ho aiza hono ankidy-diny? Efa amin'ny 4 izao mbola mijanonjanona foana. Marina tsotra atralina tinga itsika e. Inona nefa ny atahoran'ny maman e. Biby olona ve? Kiala ratsy ity. Taiza koa nisy biby olona teto Manjakandriana fa za mihaino-tsao Izany izao no malazako. Mahafantatsavatra rangahy tia. Aleo enjehako ary ilay dody iny dia ho vonoko tsy misy atakandro. Ary andeha ho aiza koa maman? Ohatran'ny poritra mafika izy andraso vetivety eo aloha Aingana ary maman fa ohatran'ny matahotra izany ka. Mangina be ilay lalana sady tsy misy mpandalo mihitsy. Vetivety e. Sady iza koa moa no hihinana anao io e. Ianao fa iza indray. Tena ratsy vitana mihitsy ananana nino reniko ka. Aleo arahako fa hafahafa be ny fihetsiny tamin'ny doda teo. Tena ho tratralina tiry sy tsikitika. Fa ry Karen nga moa tsy mbola ho aloha kely tsika eo fotsiny. Raha tsy nandeha mafy. Hoe, ajanao nga moa tao anse? Fa misina ry dada. Ohatran'ny misy zavatra hafahafa io aloha io. Alika ve sa... Ay, izany e. Nefa alika ve dia ho be vatana toy ny soavaly ohatran'izao? Dada, ay izany. Oay, io akavian-dalana io kay. Toa ny biby ngeza be nge izany ry dada. Ajanony mihitsy ny moto so hoeniny eo ka. Eny ary. Aleo mitazan-davitra ihany aloha so io zany biby olona zany. Le izy koa moa miondrika ao foana dia tsy hita ny tarehanko. Ory ze tia. Ohatran'ny olona nge io hoan'io e. Oay. Goka raha eo amin'ny tendan'le biby. Biby olona io ry dada fa mailo tsy ampotry n'inona akory nge dia tonga ty io e. Io androany. Aiza moa le basiko teo. Ty eto. Ary sorodilanina. Afaingany ny fandehantsika. Somary moramora kokoa rehefa mifanintsina io tifirako azy. Karaha sanatria misaoty izy dia ahoana ry dada? Aza manasy efa kilalao ako ty basy ty e. Lasa ary zao Oay, raha vao nahen'ny feo an'le moto nge izy ry dada dia nitodika ety e. Taizany aratsina biby saraka. Ohatry ny taray ambalala izany. To dia tifiry fa alefako moramora ty dada. Inona ny ty? Mihevitra ny tsy hotratra mantsy lahy. Misy tovovavy tamin'ny manatona ty ry dada. Oay, Karen io. Karen iny ry dada. Aza mankaty driva biby be io. Dilan, toa biby be. Inona ny lefa nety be ny tany ty? Oay, vonysandriny ry dada. Iny fa niazakazaka ao any anaty kirihatra any. Aleo arahako any iny. Aza makantsony ry dada fa mivereny ianao aingana mivereny ianao. Koratsy adala izy ko. Fa nandalovako nge taty fa tsy misy lalana avy ao ambadika io kirihatra io fa antsana be. Ary ho aiza hoa Karenina e. Andeha hitady amin'ny maman za e. Nakaty lalana fa hoe misy mahatery azy hono. So dia mba tokony arahana any koa ry dada. Tsy mino aka. Tena mitovy amin'ny ayako angamba ny any komisera. Tena biby olona tokoa
veny mamoako fa to variana be daholo anareo andao arany biby iny fa sao dia faty any madamoka ty aleo se ty olona ty aloha nijerena sao dia mbola azo votana eny tokoa to hidoda soferanay ty mailo reto fa ninjay tamin'izay le izy maman ndre fa maninona koa za ringako amin'ny sera no nambaranao amin'ny basy tena madamoka ty tokoa ve ty ka ho iza indray tena tsy mahazava amiko tsy nifanena taminao ve le biby hafahafa teo efa manonofo koa reto marina tsy manonofo izany izay fa tena hitany masonay mihitsy ry maman lasana izy teo ifindranony redirediny commissaire io koa ndriry ka renina fandao andeha dia ahoana io dodo io to hidoda tokoa fa naninona izy mody adala ve sa tsy tadidiny vehivavy fangoloka be tsara velatsy fa no magaga dia to tsy misy ratra kory amin'ny sandry tanany fa mbola hifankahiditsika raha matoa tena tsy mahita tory ahy zany mieritreritra ny zava-nisy matododa ohatra ny fatina koa eny amoron-dalana ny fatiny sa dia onja ny avany naka ny razana teto raha izao no mitoto tsy ho tamana totsony aka nandianay ho any amin'izany trano izany aza tsy tanteraka satria nanjombona ny andro fa lasa le mpiasa na hafatrapo maman ary maninona mora andeha hojereko any amin'ny efitrano ny maman amatarako ny porofindreny zavatra nitantarainy dodo ireny tena mety izay ka mila mailo any ririka renina aleo tsokolovoka eto amin'ity varavara-pitaratra ity ndre to tsy ato fa lasaiza mety manao dosy angamba fa ohatra ny misy milalao rano atsy amin'ny dosy ny maman izany aleo hojereko an'indray somary hijaikojaiko any sao dia hanimba zavatra io kosa ka izy fa mandro ka dia izao ve vo mandro ndre fa hinona koa retsy amin'ny sisiny retsy to misy labozia tokana lehibe io dia biby lava be misy antsy maranitra be koa io ambony akalana kely io fa toy ny maman hitiny io ino fa mamafavatana izy dia mihosotra menaka hoay to anatona le biby lava lozinina rety miaramanao mahafinaritra ny fiasanao ary efa zavatra rehetra zany dia tonga midingana farany sika manaketrano miolakolana mivatany maman le biby dia miteny ohatra ny olona sainga mampatahotra be ny feoany inary izany lazainy azao ary sorona tsara indrindra sika ity sorona ty araka ny lazaiko zamo ny fidy azy le efa ny anina dia anaty tosa tsara be ny tsy fanatanterahana ny boaty dia fotoana ray iverenandray mihaino anao atopoko meo anao sonakao ny zanakao ahoana tsara vavy tokako anginy lanitro fa vitan-dratsy hinona ny eny maman nanao fanekena tamin'ny losivera atao sorona faranao ny za dia zahanao very maman tena maherisetra loatra kosa nareo tsy vitako marina ny amoniny zanako iny any angeno mba hay tsy anaiky zany ianao tsy anaiky ahy tsy vitako maman to ny ova lava vangy be dia mena maso ihany koa loza marina vareny maman teniko dia nitodika izy aleo andositra fa tamy izy
io ve ho tompony tena ntsony, efa biby olona tanteraka. Fonjeo e! Fonjeo! Voatiry iso ny tamboara tsy zany dia laniny ny biby. Aleo sakanako ty tombily ty fa tena ho tratra eto a. Ino fa tany ny biby be teo? Fa iza koa ary ty vehivavy mikopakopa tanany ty sady manaka anay. Zao nefa efa misivoralina. Aleo hijanona rangafa matoy dodina mafy dia mila vonjy. Oy, raha nisy kely dia voatonako. Soa ihany. Misaotra betsaka tompoko. Tsy sorana. Arina mbola mampirikerika anao any. Nenjehany biby olona za. Biby olona? Sao dia mbola manaraka antsika zany? Saringotra tamin'ny fiaranao izy teo fa rehefa nandeha mafy tsika dia mipitika any. Azonao antoka tsara ve? Eno a. Ary ohatran'ny feon'olona fantatra izany fa aloha rehetra ity jiro ty. Io ary fa mitombona ny eritseritro. Karaina, fa taiza ho aiza indriny nisy biby olona nanentsika e. Tantara lava be zany tsy dilana fa ento any aminareo aloha za dia any tantaraiko a. Manahirana be ky izany a. Raha ny aminay sy dada dia tsisy olana mihitsy fa ny amin'ny reninao mihitsy ny atahorako ange. Miangafy moa dilanina. Ho faty ange za raha tsy raisinareo amin'ity alina ity e. Tsy misy aletsony amanjy. Tsy maninona ary fandao e. Resahany dada aveo dia any amin'ny efitrano fandraisam-bahiny indriny matory. Tena mankasitraka rea. Tena namana tokoa ianao. Nanao nakiny tamin'ny alina? Natory tsara ve? De tobongo maso be? Nga ity. Malahelo mafy amin'ny maman za io. Noho ny fitiava-karena sy ny fitiavam-boninahitra dia rafa le ankohonana kely tokony ho lasa lavitra. Atao ahoana kia? Samy amin'ny safidiny ny olona. Aza manafa tsy hanary andry zahay e. Indriny loha ranona hitanany marinako. Fa zao? Rehefa tonga mampandre anay any amin'ny birao madame ka ty reninao dia mibiby any dilanina. Avy dia mandeha any an-tranonareo nareo da. Rofy daholo izay fitaovana hitanareo fa ifandraisany amin'ny maizina dia dory. Tena mety tokoa zany. Salama kia? Salama tsara rea. Ianao manahoana? Salama tsara koa ka. Ty ahoana ry dada? Zao foana ry sea. Mitady hevitra isamborana ny madame iny. Le hevitra tady iny metiko. Toa dia mitady an-karainina foana izy raha tiany ny zanany. Dia rehefa amin'izay izy dia hidiana ny amponja. Ndeha ary zany tokoa ny atao e. Milohan'ny amatorany azy nefa dia tokony efa may avokoa ny firongony satanao amin'ny zareo. Lazao miloha fotsiny izay rehefa tonga any izy e. Zany mihitsy. Sara ato izay komisera fa tena mila azy mafy a. Enjara tokoa aloha ty mahazo aty e. Ny hanina zara raha misy telina. Ny famoretana ataon'ilay fatidrako amin'izany manginy fotsiny. Tsy maintsy ataoko sorona ho ny karenina raha mbola tiako ny ovelona. 5 andro sisa ny fetrandro andrasako dia hiverina mantra kely a. 12 andro mantsy ny nomeny hitadiavako any karenina. Aiza re ianao sombonaiko. Mandrosoa fa tsy midy io e. Madame Kati, ela. Salama komisera. Vaovao anao? Lozangeringa komisera fa very ny zanako e. Tonga amin'andrasako ty. Aleo avy dia pipeny ny dilanina. Izy raha teo tsy miasa androany fa ao an-trano. Tokony andeha haingana izy roa kely mba hifandrindra amin'ny adiny any a. Komisera ho ah. Verangeo ah karenina e. Efa herinandro androany izay. Efa tapitra natsoko daholo ny fianakaviana rehetra fa tsy anony. Laha ny aika kiza fa tsy hitako izany a. Na za koa azako. Dia ahoana? Inona zany ny atao? Ndao antaniana ry brigadier mamy sy ny ekipa ny somba. Dady ty ry karainina. Vetivety a. Ahoana ry dady?
Ha? Zany ve? Dia aiza? Any amin'ny hopitaly? Ao fa olazaiko azy izay e. Fa misy inona hono Dilanina? Mivadika biby ho ny rendry e. Saingy tsy dia mahita ny masony ka mora tamin'ny dadany ny ambina azy. Voatery ny tifotra hono izy fa nasika be le biby ka voty eo amin'ny fehany. Avy aloha ry brigadier mamy nikarika an'le zavatra fa andaontsika ho any amin'ny hopitaly zao dia izao ka. Indray maman, ho faty sa ho velona? Afaro zareo dia ndao haingana ary. Ie. Mahirezaka ikaraina. Sitrapontsika izany fa sitrapony manokana. Marina mihitsy aky izany nanody ny rana latsany. So ihany ary mba tsy maty izy fa lasa dala fotsiny. Otsapontsika izy dia anjara ny fitsarana manasazy azy e. Samy iny fa alefaka kokoa ny saziny. Eny misaotra an'Andriamanitra tamin'ny zavatra rehetra. Okizay ka. Noho ny fiankinan'ny dadanao tamin'Andriamanitra dia resy tanteraka le satana fatitra maman teo aloha. Raha vantany voavoadoro koa moa le tandrokombo be voatetina raha iny avy dia maina naraka an'izany ny tranonay. Zarako iny mahany fa arena maloto avy tamin'ny fanjakany maiziny. Somary nalahelo kely ihany ny fo indrindra moa izany fa ireo zavatra sarobidy levon'ny afo tao. Na izany aza nefa tena zava-dehibe kokoa ny nahafaka ny maman tamin'iny fanaraha-tsy nanova azy ho biby olona iny. Oe, fa arena be teto ay mbola ndeha hiakatra koa ange za io raka izy fa anatitra ny madamo ka tiany amin'ny toby e. Tongava soa komisera dia tena misaotra era-po era-tsaina. Tsy misy isaorana kia. Zaza ny tokony isotra indrina nampianay be dehibe. Tsy nanafina marina hitandrisy ny tantarain'ny tompoko lahy tamindry. Oe, saika diniko. Alohan'ny andehanako dia mba tia anontany hoe mpifaninona moa nareo reto e. Mpifatotra mpitiavan'izay. Sahoana ry karaina? Dilanina koa. Mbola tsy misy an'izany kanto fampinamana fotsiny izay. Dia ahoana izany faly le fitiavako ny lazaiko tamin'ny karaina iny? Aleo ny sary no hiteny e. Sa ahoana ry dada? Karaina malalako.